Mamaky ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay hita ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Eksodosy toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Hotohizana ao amin'ny Lioka toko 2 andiny 13 ka hatramin'ny 17. Lioka toko 2 andiny 13 ka hatramin'ny 17. Ary ho faranana ao amin'ny Romanina toko 15 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Romanina toko 15 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Mialohan'ny hamakina ny teny dia hivavaka isika angataka ny fanazavan'ny fanahy masina. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masinao, mbola tsy mitsahatra mideranao zahay noho ny alehiben'ny famirapiratany voninahitra ho aminay isanandro. Efa na dia tamin'ity maraina vaovao ty ihany aza dia mbola notaominao zahay ho tafavory tamin'izao tempolinao masina izao. Ary ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana sarobidy izay hitenenanao aminay, dia ny fotoana hamakina ny teninao sy anambaranao ny hafatrao aminay izany. Mangatak'izay ho an'ny mpanomponao izay hamaky ny teny, ho an'ireo mpanomponao izay hiaino izany teny izany, ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy aminao. Ny fiainanao masina Tompo no angatahanay ho aminay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny teninao, ka ahafahanay koa mangatoa ka tsy ho mpihaino mpanadino izahay fa ho mpihaino mpangatoa. Ampianaro izay Tompo mba ahay hivelona araka ny teninao, satria ny teninao dia fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao dia
bebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao ary hoy izy tamin'ny tompoko vonona anaraka anao nao any amin'ny tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana azy fa hoy Jesosy lazaiko aminao ry Petera raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahiny telo ho tsy mahalala ianao ary hoy koa izy taminy raha ny raiko tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapy ianao moa misy zavatra nahory anareo va dia hoy ireo tsy nisy fa hoy izy taminy fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy ary toy izany koa ny kitapom-batsy ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy fa lazaiko aminareo tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe ary izy natao isan'ny mpanota fa efa tanteraka ny amiko ary hoy ireo tompoko ndreto zavatra roa dia hoy Jesosy taminy aok'izay amen. Amin'ny anaran'ny Tompo ary mangataka aminareo rahalahy noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho ary mba hakasitrahan'ny olona masina izay fanompoana ataoko any Jerosalema mba hakenesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy velombelona ny fontsika ary Andriamanitra ny fiadanana ane ho aminareo rehetra. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fantenao ny fahamarinana. Mitsangansika ry havana hideran'Andriamanitra amin'ny alan'ira ho fitsenana ny filasan-tsara. Hipetraka ny fiangonana. Mampitomboana ao aminareo anireo havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, manakambara aminay ianao ankehitriny amin'ny alalan'ny hafatra izay omenao izay alaina ao anatin'ny soratra masina satria ao anatin'izany soratra masina izany indrindra no hitenenanao aminay ny fanenao masina izay efa ty anatinay nao ka hitarika anay anazava ny foamam-panahinay ampafantatra anay izay tianao hiainanay tianao hivelomanay indray ianao amin'ny ty anio ity koa mahatoky sy mino izay fa ho mpiara miasa amin'ny finoana tokoa izay mpino
noho ny finoana ianao Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay, ilay Andriamanitra nandatsaka ny rano teo ambony azy fijalianao famonjena anay. Dia mino izay tompo fa ahazo hery i tompo finoana hiavao hatrany izahay. Ianao no hampanotrany amin'ny asa fanomponanao. Jesosy Kristy. Amen. Ny angalana ny havatra izay hoantsika amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Lioka. Lioka toko 12 andiny farika amby 30 ka hatramin'ny 9:30. Osinikantsika manokana ny eo amin'ny andininy 12:30 amin'izao Lioka toko 12 izao. Lioka toko 12 ka ny andininy 12:30 andeha irahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina amin'ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo ranao. Amen. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalainao. Izany teny tompo tamin'ny Simona Petera izany no akana ny hafatra ho antsika anio, koa misy roa ambaran'izany teny izany ho antsika. Ny fahamarinana voalohany ny ara dia ny hoe Jesosy mivavaka ho anao. Jesosy mivavaka ho anao. Izany no hafatry ny ten'Andriamanitra amintsika amin'ity marain'ity. Jesosy mivavaka ho anao. Araka ny andininy 12:30 tapany voalohany manao hoe: nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Jesosy mivavaka ho anao. Jesosy eto no milaza fa nivavaka ho an'i Simona Petera, nangataka. Nefa izao nangataka ho anao ho Jesosy. Raha mijery ny teny fototra isika, ny teny hoe nangataka eto dia midika hoe nivavaka. Ary inona ary ny ataon'izany vavaka ataon'i Jesosy ho an'i Simona Petera izany? Voalaza eo ihany hoe mba tsy ho levina ny finoanao. Nivavaka ho an'i Simona Petera Jesosy mba tsy ho levina ny finoany. Raha mijery ny teny fototra ihany isika ravana dia misy ireo teny maromaro anambarana aminy hoe mba tsy ho levina ny finoanao io. Ny teny hoe tsy ho levina, raha ny teny fototra ny jerena dia midika hoe mba ahombiaza ny asa izay ataonao, mba tsy hialemy na hialefaka ny finoanao, mba tsy hanaovanao tsirampina ny asa izay ataonao. Izany no dikany hoe finoanao eto. Izany hoe mivavaka ho an'i Simona Petera Jesosy Kristy mba ho ahombiazany eo amin'ny asan'Andriamanitra. Mivavaka ho an'i Simona Petera Jesosy Kristy mba ahery hatrany amin'ny finoana Jesosy Kristy izy. Ary mivavaka ho an'i Simona Petera Jesosy Kristy mba tsy hanaovan'i Simona Petera atsirambana ny asany. Eo amin'ny andininy faraka amby 30 mantsy dia lazain'i Jesosy mialoha ny fanafian'ny Satana ny mpianatra. Voalaza eo ny hoe: ary ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo ny tady anareo ho kororohiny toy ny vary. Ny teny hoe anareo dia milaza ny mpianatra. Izany hoe tsy Simona Petera ihany no ambara eto fa ny mpianatra. Milofo amotraka ny mpianatra tokoa mantsy Satana ry havana
kanefa dia eo anatrehany izany indrindra no manome toky any Simona Petera ny tompo, fa satria efa nivavaka ho azy ny tompo ka tokony tsy atahotra izany asan'ny Satana izany intsony. Ary eto amin'ny andininy faharoa amby telopolo ity dia i Simona Petera ihany no iantefany ny tenin'i Jesosy. Satria nahoana? Satria i Simona Petera no nitarika an'ireto mpianatra ireto. Simona Petera no nitarika ireto mpianatra ireto. Izy no nofidian'Andriamanitra ho mpitarika ireto mpianatra ireto ary tsy mahagaga raha izy no iantefany ny tenin'i Jesosy eto amin'ity andininy faharoa amby telopolo ity. Eto ary havana dia manambara Jesosy fa na dia milofa motraka azy ireo ara Satana dia andresy izy ireo, ahavita ny asa izay napetraka taminy izy ireo. Andresy ny hery Satana izy ireo, ahery amin'ny finoana izy ireo manoloana ny fanenjehana izay miatra. Fantatry Jesosy fa andahazy Petera araka ny hita eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo sy ny fahaefatra amby telopolo, saingy ao anatin'ny fotoana fofotsiny ihany izany fandava amin'ny Petera izany. Ary voalaza eo ihany koa fa rehefa iveriny Petera na ibebaka Petera dia ampahery sy hitarika ny olon-kafa indray. Ary voalaza eto dia efa mpitarika ireo mpianatra aloha izy voalohany indrindra. Azo antoka ary havana fa noho ny vavaka Jesosy no nahazo Petera fahombiazana tamin'izay nataony, tsy nalemy ny finoany tany andraikitra izay napetraka taminy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izany ihany koa no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ankehitriny manao hoe mivavaka ho antsika ny tompo, mivavaka ho antsika ny tompo manoloana ny asan'ny Satana izay milofa andro aman'alina andavantsika. Tsy tiany Satana omby amin'izay asa ataontsika isika, fa lery izy raha manao tsirampana ny asa ataontsika isika. Eo anatrehan'izany anefa ny toky omen'Andriamanitra antsika ankehitriny teny hoe mivavaka ho anao Jesosy mba haomby ianao amin'izay rehetra ataonao, mivavaka ho anao Jesosy mba hampandresy anao amin'ny asan'ny Satana, mivavaka ho anao Jesosy mba handrosoana ao hatrany amin'ny finoana. Tsy ho levina ny finoantsika ry havana satria mivavaka ho antsika Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Araka ny hita ao amin'ny Romana toko 5 andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Fa singantsika manokana ny eo amin'ny andininy fahaefatra amby telopolo hoe iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo an-tanakafanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izany ry havana no manambara fa mifona ho antsika Jesosy Kristy, mivavaka ho antsika Jesosy Kristy. Koa mahireza ianao, tsy ho levina ny finoanao satria mivavaka ho anao Jesosy Kristy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, lesona lehibe ho antsika ny nataon'i Jesosy eto dia ny mahazava-dehibe ny vavaka, ka tokony hivavaka ho an'ny hafa ihany koa isika. Raha izao mivavaka ho anao, ianao mivavaka ho ahy, dia izay ilay atao hoe mifampivavaka isika. Manomboka amin'ity herinandro ity ry havana, eo amin'ny tantaran'ny FJKM, eo amin'ny fiainan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ivory ireo mpiandraikitra fohy be sy ireo tompon'andraikitra rehetra toy ny président synodaly dia ny eo amin'ny synoda lehibe izany mitarika antsika ny tenin'Andriamanitra eto, na dia hoe tsy mamonjy izany fivoriana izany ary isika ankehitriny dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra. Dia isika vahoakan'Andriamanitra izany, tsara ho fatompon'andraikitra isika amin'ny alalan'ny vavaka
fivavaka izay ataontsika. Asainitsika hivavaka amin'izany synodra lehibe izany, satria izany no miantoka ny fiainan'ity fiangonantsika ity ao anatin'ny efa-taona indray. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny loha-hevitra bandintsika amin'ity volana ity ihany koa dia manao hoe miara-miasa amin'ny finoana mino. Miara-miasa amin'ny finoana mino koa tsarovy fa manomboka eo amin'ny fahaizana miara-mivavaka no tena fiara-miasa eo amin'ny sanim-pino kristianina. Ny fiara-mivavaka no fiara-miasa voalohany tokony ho tanterahantsika mpino kristianina. Fa ho anao ny ten'Andriamanitra fa ny fivavaky marina dia mahery indrindra. Koa mitaona anao ny ten'Andriamanitra, aoka ianao asoty hivavaka, aoka ianao hivavaka ho an'ny hafa, satria amin'ny asa izay ataonao izany. Koa raha mivavaka ho anao ny tompo, ianao koa mila mivavaka ho an'ny hafa, mifampivavaka isika. Fa anisan'ny fahamarinana faharoa hitantsika eto ihany koa, eto amin'ity andininy faharoa amin'ny telopolo ity dia ny hoe Jesosy maneraka anao mba ampahery ny rahalainao. Jesosy maneraka anao mba ampahery ny rahalainao. Voalaza eo amin'ilay andininy faharoa amin'ny telopolo tapany faharoa ny hoe ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalainao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalainao. Andeha ho eritreretintsika kely izao dia ny hoe inona moa no mahasamihafa ny fahotany Jodasy sy i Simona Petera ka nilazany Jesosy tamin'ny Petera hoe ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalainao. Raha jerena ry havana dia samy lehibe ny fahotan'izy roa lahy ireo, kanefa nisy fanantenana kely ihany tao amin'ny Petera dia ny amin'ny finoan'i Petera. Izany hoe nisy azo nantenaina ihany tao amin'ny Petera na dia samy nanota aza izy sy i Jodasy. Tsy lavitan'ny fahotana i Petera, ary fantatry Jesosy indrindra izany. Fantatry Jesosy fa mbola hibebaka i Petera na dia nanota aza. Ao an-tsain'i Jesosy izany matoa izy nilaza tamin'i Petera fa rehefa mibebaka izy dia izy no ampahery ny rahalainy indray, araka ity andininy faharoa amin'ny telopolo tapany faharoa ity. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, indraindray ihany koa isika no latsaka ao anatin'ny fahotana, satria nahoana mpanotana isika nateraka tamin'ny ota isika, nefa eo anatrehany indrindra dia mitaona antsika ny ten'Andriamanitra mba hibebaka hiala amin'izany fahotantsika izany, mba hahazoan'Andriamanitra maneraka antsika indray hanatanteraka ny asany. Tsarovy ry havana fa mahay mampiasa antsika ihany koa Jesosy, mahay maneraka antsika ihany koa izy, ary ny hirakam-panaoviny antsika ihany koa eto dia ny ampahery ireo rahalaintsika. Satria nahoana rehefa mibebaka isika dia mahazo famelan-keloka. Jesosy Kristy no efa maty teo ambony hazo fijaliana, namafanelontsika, nitondra ny fahotantsika izy. Koa mila mibebaka isika, ary rehefa mibebaka isika dia tsy avelany hitoetra foana amin'izao, tsy avelany hipetrapetraka fotsiny, fa irahiny anatanteraka ny asany. Koa irahiny n'Andriamanitra ihany koa isika ankehitriny, ampahery ny rahalaintsika, ampaherezo ny rahalainao ry havana. Eto Jesosy dia maneraka ny Simona mba ampahery ireo rahalainy. Matetika ry havana rehefa irahina anao ny asan'Andriamanitra isika, satria ny tafika masina ohatra no ohatra iray anatanterantsika ny asan'Andriamanitra, ampaherezantsika ireny rahalaintsika ireny. Ka rehefa manao tafika masina isika dia matetika
ao an-tsaintsika ilay teny Jesosy Kristy ao amin'ny marika toko fahenina andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo hoe aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo. Izany matetika no toriana rehefa ohatra hoe misy olona andeha hanao tafika masina. Izany no mahazatra antsika. Ary dia marina tokoa fa rehefa mandeha manao tafika masina ny olona dia na tsy mitondra izany aza raha ny mpianatra fotsiny jerena ary nambara tamintsika teo izany tamin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra dia natsapa tokoa izy ireo fa nanana ny ampy na dia tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy aza. Fa eto kosa dia ny mifanohitra amin'izany no hita. Rehefa mandeha mahafantatra ary mihevitra manokana ireny olona irany ireny. Eto indray dia ny mifanohitra amin'izany. Na sain'i Jesosy hitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa izy ireo tamin'ity indray mandeha ity raha ny rana ireto mpianatra ireto ampahery ireo rahalahiny. Raha tsy ahivitsika kely ny antony nahatonga an Jesosy Kristy hiteny tamin'ireo mpianatra tamin'ny voalohany na ilay hitantsika na marika toko fahenina andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo dia satria nisy olona napetrahana azy ireo tao. Efa fantatry Jesosy manokana hoe misy olona any afaka matsy anareo, misy olona any amin'ny anareo izay rehetra ilainareo. Fa eto kosa dia efa fantatry Jesosy ihany koa satria tamin'izany fotoana izany dia nisy ny fanenjehana ireo kristianina. Misy ireo tsy say kory ampiditra ireny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tontolo ireny satria matahotra ny fanenjehana. Ary izany indrindra no antony nilazany Jesosy azy ireo hoe mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa. Ry havana malalatra amin'ny Tompo, fa eo anatrehany izany ihany koa dia fantatry Jesosy fa ho mafy ny ady atrehan'izy ireo any amin'izany izay sain'i Jesosy izany. Ry havana malalatra amin'ny Tompo, tiana hitarihana ny saintsika dia ny hoe mihevitra antsika mandrakariva ilay Andriamanitra izay Andriamanitra tompontsika, izay tompontsika. Efa mialoha lalana mandrakariva any amin'ny toerana izay anerahany antsika fantany ny zava-misy any dia manoro hevitra antsika izay tao izy. Koa izany no ampaherezana antsika hoe mahereza amin'ny asan'ny Tompo, meteza ho irak'Andriamanitra anatanteraka ny asany. Fa ankoatra ilay kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa teo dia mitondra sabatra ihany koa ireto mpianatra ireto. Ary teto dia azo atao hoe tsy mifankahazo ny resaka satria raha ny teny hoe sabatra Jesosy Kristy, ny tao an-tsain'i Jesosy Kristy dia ny tenin'Andriamanitra. Ary raha voalaza amin'ny Efesiana toko fahenina andiny fahafito ambin'ny folo fa ny an'ireto mpianatra ireto kosa ny tao anatiny dia ny hoe hitondra sabatra, izany hoe lay vy entina miady olona. Ary izany indrindra no nahatonga an Jesosy marana ny teny eto amin'ny andiny fahavalo amby telopolo hoe aok'izay. Hoy ny andiny fahavalo amby telopolo hoe aroa ireo tompoko ndreto sabatra roa dia hoy Jesosy taminy aok'izay. Ry havana malalatra amin'ny Tompo, ny tiana hisarihana ny saintsika eto dia ny amin'ny atokiantsika n'Andriamanitra. Raha andeha hitoro filazantsara isika dia ny tenin'Andriamanitra no sabatra roa lela entintsika miady amin'ilay Satana satria ilay Satana no hiady amintsika fa tsy hoe olona akory. Tahaka ireto mpianatra ireto ary antsiny Jesosy Kristy azy ireo eto. Ry havana malalatra amin'ny Tompo, andeha ary isika ampahery ireo rahalahintsika. Tsarovy ry havana fa ny mahery ihany no afaka mampahery. Koa anisan'izay mpampahery venao sa anisan'ireo izay mbola ampaherezina. Tsarovy fa no ny finoana ao an Jesosy Kristy, ny finoana ao anatin'ny olona iray no mahatonga azy ahery satria mihorom-paka amin'ireo asa lehibe nataon'Andriamanitra izany finoana izany.
dia tsy inona akory fa ny fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra olona, ny fieverany ny olona tsirairay avy, ny fampihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona izay nataon'i Jesosy Kristy ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Izany no iorenan'ny finoantsika, ka tokony izany ihany koa no ampaheresantsika ireo rahalahintsika. Raha mahafiorina ao anatintsika ny finoana ry-havana araka ny voalazan'ny filazantsaraka ny lioka, dia isy vokany eo amin'ny asa ataontsika izany, isy vokany eo amin'ny mahantra izany, isy vokany eo amin'ny marary izany, eo amin'ny voantsindra azo lena, eo amin'ny voahilikilika, eo amin'ny sembana, ary eo amin'ireo izay mbola tsy mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahalehibiazan'Andriamanitra akory. Tsy ireny very-havana no rahalahintsika, ireny no rahalahintsika tian'Andriamanitra ampaheresitsika. Ry havana malalarehetra amin'ny Tompo, miara-miasa amin'ny finoana ny mino. Raha ambara amin'ny teny fohy ny vokatry ny finoana dia tsy inona fa ny fahatsarana, ny fahalalam-po, ny fitiavana, ny rariny sy ny hintsiny eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika izay mpino an'i Jesosy Kristy. Koa mampaherantsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny, efa nahazo ny famelan-keloka ianao, efa nibebaka ianao, koa ampaherezo ny rahalahinao. Eto am-pamaranana ary tokony homenanao fa i Jesosy Kristy dia mivavaka ho anao arak'izay nambara teo, koa mahereza amin'ny olana rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao. Ary aza tamana ihany koa amin'ny fahotana izay mamatotra anao amin'izany, ary eo anatrehan'izany dia Andriamanitra mamela heloka anao ary maniraka anao mba hampahery anao ihany koa. Dia mandeha ary ampaherezo ny rahalahinao ary matokian'Andriamanitra fa ho anao izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Ndeha hivavakisika ry havana, ry rainay izay any an-danitro, miondrika eto anatrehanao izahay, vao avy nareny didinao masina, ny fampianaran'ny soratra ao masina tamin'ny alalan'ny mpaminaninao, ka sady matahotra izahay no marahelo ary manenjika anay tokoa ny heritreritray, fa tsy mba mahatateraka izany sitraponao nambara taminay izany tamin'ny alalan'ny teninao izahay. Raha mba misy namanay na havanay na olona mitaraina aminay ny amin'izay mety ho fahavoazany na izay mety ho azy, dia ny mitsara ireny no ataonay voalohany, ny manaratsy azy ireny no ataonay, fa toa tsy hainay akory ny mivavaka ho azy ireny. Mamindra fo aminay Andriamanitra, mamelany helokay. Raha mba misy lairahanao ampahery anay, teninao ho fampionona sy fampaherezana anay, dia teo le olona miteny aminay no jerenay, ka tsy raisinay akory izay mba teny fampaherezana omeny. Toa mijery ny olona tahaka ny tenana ihany izahay, mijery izay ho fari-piainana, mijery izay ho fari-pahaizana, mijery izay asany ambony sy ny toerana misy azy, ka raha mbany noho izahay izy dia tsy ahoanay akory izay mba fampaherezana hoentiny, tsy nohonay akory raha fa mivavaka ao anay izy. Tompo, mamindra fo aminay, mamelany helokay, fa tena tsy mendrika eo anatrehanao izahay. Misaotra anao izay Andriamanitra, fotoana izao fa mbola afaka mibebaka aminay, mbola afaka mivavaka aminao izay Tompo, fa tsy mamaly anay miaraka amin'izay fahotanay ianao.
maty izany tompo dia efa very izahay koa indreto izay tompo manatona anao amin'ny fotorotoro izay Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao lehilahy tokana mamindra fo aminay ary tario tompo ny fanahinay mba tena aizanay mibebaka marina aminao dia aza tsarovana tsony ny fahadisoanay mangataka aminao izay iray masino tantandro izay hiara-mandeha aminao ka ny rano Jesosy zanakao aneno anadio anay ho afaka amin'ny hita rehetra avaozy ny fanahinay tompo ho tena fonena ny fanahinao masina marina tokoa ka ny fanahinao masina no anetsika anay fatratra anetsika ny fonay andavanay izay rehetra tombonay amin'ny fahamasinana maro fakapanahy to tsara tarisy manitona mahasarika ny sainay eo amin'ny fiainanay isan'andro san'andro ny fonay mandrakariva io te hivily hiala amin'ny tsarana izay ataonao fa makafy faharatsiana sy fahotana mandrakariva ny fonay ray mahery eo vonjeo zahay fa tsy mahavonjy tena tehirizy eo ampelantananao zahay fa tsy misy maharombaka izay eo ampelantananao ary aoka ary tompo anitra kasitrahanao izao vavaka ataonay izao vavaka manginizay tompo satria ianao ririany no mandinika ny fo sy Amen.
havana raisompitiavana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka omeny tompo antsika. hoy ny tompo: izao efa nandevona ny fahadisoanareo tahaka ny fandevona ny zavona, ary efa nandevona ny fahotanareo tahaka ny fandevona ny rahona. Ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, tongava aminao araka izay irianao. Voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina. Halleloia, amen. Sambatra ny olona izay voavelany ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Derany tompontsika. Mijoro ry havana manambara ny fanekemponoana faharoa izay rahantsika amin'ny mpino rehetra manerina izao tontolo izao, manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanita na tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy-tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanam-pahan'i Pontio Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tananakavanany indray. Avy any ny haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena amin'ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
Miarabantsika rehetra miara-miombavaka amin'izao alahady maraina izao dia ho aminareo hatrany aneny fiadanan'ny tompo dia mampaherantsika hatrany na dia ao anaty vakansa ary sika dia tsarovy fa ny fivavahana dia tsy misy hoe vakansa ka raha mbola eto atoerana ianao dia aoka zoto hatrany amin'ny fiaraha-mivavaka tahaka izao dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao ane ilay teniny ao amin'ny Deutéronome 20:20 andiny fahenina manao hoe ho tehina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha namiditra eto amin'ny tranon'Andriamanitra isika na natokantranontsika na mivoaka eto amin'ny tranon'Andriamanitra isika na miditra any amin'ny tokantranontsika na ny amin'ny toerana rehetra izay misy atsika dia tsara fa mitahy ianao hatrany Andriamanitra ary tsy mitsahatra mandrosaka ny fitahiny aminao mandrakariva dia mampaheranao hatrany. Tonga eo amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonana isika izao. Dia manatitra ny fiarabahana ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'izao alahady faharoa amin'ny volana aogositra izao ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Araka ny tenin'ny mpitandrina teo moa dia ao anatin'ny fialan-tsasatra avokoa isika zao ary izay no mahatonga antsika vitsivitsy tahaka an'izao manomboka any amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny sampana sy ny fikambanana maro samihafa dia lasa nandeha namita ny fanasana avy any ivelany avy ary oetintsika mbavaka avokoa izy ireny tahaka ny fikambanany diakona sy ny olona ary ny dorkasy dia nandeha any amin'ny fiangonana miara-mandroso any Akadivory. Ny mainty milaly lasa any Imady any Ambositra, ny Taniketra lasa any Majunga, ny sampana fifoazana lasa any Ibora any Mitoby Ibora, ny vondrona fototra laika lasa nanao fisintonana any nina moa tsy taditiko ilay anaran'ilay tanàna ny laika Manambata. Zay mahatonga antsika vitsivitsy taran'izao kanefa dia Jesosy tsy lasa any akory fa sady lasa any izy no nijanony eto dia mampahery antsika foana amin'izay fiombonam-bavaka izay. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Ravelonjanahary Arsoa dia nodimandry tamin'ny alarobia 10 Aogositra rehefa nivahiny 50 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ratsiazombola Jean-Jacques mpitandrina ao amin'ny Soavy Masoandro Fiavozana. Hoy ny zanany ny ratapo amin'ny vadiny fianakaviana manontolo ny nofiny dia alevina androany eny amin'ny Maharivo Fandrina amin'ny 2 ora tolakandro. Fanamasinam-panambadiana. Ary hofofoko vadiko mandrakizay ianao, eny hofofoko vadiko amin'ny rariny sy nintsiny ary amin'ny fitiavana sy nindrafo ianao. Ramatoa Randrianaivo Eveline Narso, Ramatoa Ravonarivo Marta, Andriamatoa Rasolson Jean-Marie Mivady, Andriamatoa Randrianalza José Bienvenu Mivady dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Ramae Farso, Denis Lovaniaina sy Randrianalza Mialso Tatamo izay ho tanterahana ery amin'ny ekara tany mena amin'ny Sabotsy 3 septambra amin'ny 10 ora. Ny sampana lehilahy kristianina dia mba mijanona rehefa mirava fa hisy famangina izay ho ataonareo. Misy boky mahakasika an'ilay fiaonam-ben'ny diakonina sy ny olona izay notanterahana tany Feno Rivesta farany teo ao amin'ny mpiasam-piangonanao. Dia isika diakonina sy ny olona izay maniry hanana an'izany dia makao amin'izareo 3 ariary
ny vidin'izany boky izany. Isika izay manana raharaha na tasy izay atao ao anatin'izao fialan-tsasatra izao dia manafatra ao am-piasam-piangonana ihany na miantso any amin'ny vantana dia atao avokoa izany fampandehanan-draharaha eto amin'ny fiangonana izany. Ny maraim-baovao dia misy foana ny maraim-baovao aza dinoina ny fiarahantsika mivavaka, aza manao hoe tsy miasa rapitso dia tsisy maraim-baovao zany fa misy foana ny maraim-baovao tahaka ny fanaontsika mahazatra. Misy rangahy zay ao sahirana andeha hody nefa tsy manana sarandalana hiverenana tsabo tena tatia Antananarivo tatia, efa nitondra taratasy izy fa naseho any teo dia efa voa marina dia mba mangataka tolo-tanana amintsika mba mangataka sarandalana izy mba hoentiny mody. Misaotra ary makasitraka anao ry tompo fa tsy navelanao anga ihany mpanomponao nomenao asa indray dia manolotra vola 100 000 ariary ho an'ny mpitandrina 20 000 ariary, mpitandrina anankiray 20 000 ariary, Ramatotely mianaka 20 000 ariary, Ariela 20 000 ariary, W 20 000 ariary. Mangataka vavaka mba hampitombony tompo mandrakariva ny finoko an'Andriamanitra dia mangataka ny hirany Ariela omeo 10,000 dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tanterahan'ny Ariela ilay hira teo dia roso amin'ny vavaka izay nangatahany isika.
Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa mivavaka ho anao eo, ho anay ianao. Tsapanay tompo fa na dia mivavaka zahay, dia ianao no manao dingana voalohany indrindra, manatona anay. Na dia mpanota miovaova ary zahay, na dia tsy mendrika ny antsona anaranao kory ary zahay, dia mbola faly satria ianao mihitsy no mivavaka ho anay, mifona ho anay. Ary tsy vitanao hoe ny mivavaka fotsiny, fa manome anay ny zavatra rehetra, satria tompon'ny zavatra rehetra ianao. Ary ianao koa dia mahala fantatra izay hevitra heverana anay, dia hevitra anana fahatsiloza. Misaotra anao zahay noho ny amin'ny mpanomponao izay nomenao asa indray, avy aminao izany ry koa ankasitrahanay anao. Mivavaka izay ho an'izany mpanomponao izany, ampahery azy ianao, ampiorina mandrakariva ny finoana ao anatiny ianao. Aoka izy Tompo, hikatsaka ny fahamarinanao hatrany, araka ny teninao hoe katao aloha ny fahamarinana, dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra.